ka inona moa no ao anatin'izy ity zany misy zany ny tetikasa zay iompana indrindra amindreo tanora adolescente zany fitenana azy reo tanora any amin'iny faritra Anosy iny zany ny tetikasa moa zany de ao anatin'ny efa taona nitotsahana azy vola mitentina 4 tapitrisa dolara zany no atokany firenena koreana zany anampinatsika anampina indrindrindra reo tanora vehivavy any amin'iny faritra iny zany mazava loatra io 4 tapitrisa dolara io zany de ny UNICEF zany no hitantana azy miaraka amindreo ministera izay voakasika izay tetikasa zay iza daholo reo ministera reo mazava loatra ao ny ministera ny fanabeazam-pirenena ina moa no ataon'ny ministera fanabeazam-pirenena zavatra tsapatsika indrindra amin'iny faritra atsimon'ny Nosy iny zany betsaka zany ny ankizy indrindra ny ankizy vavy izay manahirakirana zany ny fitezana azy ao an-tsekoly ao ny tena tsy mandeha tsekoly mihitsy fa manampy ny ray aman-dreny ny reny indrindra amin'le asa ao andavanandro ao an-tokantrano zany ka zay zavatra zay zany de mba ialana am'izay zany de isy ny fitezana manokana ireo tanora vehivavy reo eo amin'ny 200,000 ny adolescent zay isitraka an'ity tetikasa ty zany ary ny betsaka indrindra amindreo zany de tanora vavy ary isy ny fanamboarana sekoly zava-dehibe zay isy ny tsy vitan'ny hoe fanamboarana sekoly fotsiny isy ihany koa zany tafiditra ny ministeran'ny mponina zany fanomezana ny atao hoe vatsinankohonana zay no mahazatra atsika transfert monétaire zany ho andreo ray aman-dreny mba amporisihany ny zanany indrindra eo amin'ny fanabeazana fototra zany indrindra ny zaza vavy zany mba andeha any ampianarana satria matetika reny ankizy vavy reny zany noho ny entimanana eo amin'ny ray aman-dreny zany de tsy afaka manatanteraka izay adidiny zay zany hoe mampianatra azy zay ankoatran'izay de tafiditra mazava loatra koa zany ny ministeran'ny santé na ministeran'ny fahasalamana satria ny zava-misy koa zany betsaka ireo ankizy vavy tsy ampitaona mitondra vohoka zany zay le grossesse précoce betsaka ihany koa ny manambady nefa mbola tsy ampitaona de isy ny fanabeazana ihany koa zany zay ataon'ny ministeran'ny fahasalamana mahakasika ny zavatra zay indrindra fahasalamana ireo zaza ankizy tsy ampitaona ao amin'ny fanabeazana fototra reo zany mazava loatra tafiditra ao anatiny moa ministeran'ny mponina efa noteneniko teo tafiditra ao anatiny ihany koa ny ministeran'ny jeunesse satria zany tsika amin'ny alalan'ny ministeran'ny jeunesse nananatsika nio politique de la jeunesse io zay efa miatra ito amin'ny firenena hitatsika fa zava-dehibe izy io zany ka ny zavatra tiako ambara am'izay zany misy ny ezaka atao ny tondram-panjakana amin'ny fijerena ny tanora amin'ny ankapobeny eto Madagasikara ka ity tetikasa zay iarahantsika amindreo mpiara-nombona antoka ny koreana tatsimo sy ny UNICEF ty zany manamafy izay politikany miompana amin'ny tanora zay ananatsika malagasy zay zany manamafy ihany koa ny vinan'ny filoham-pirenena ka io zany misy zavatra kely tiako tsipina mahakasika an'izy io zany ireo vola reo zany marina fa ny mpiara-nombona antoka zany no manome azy marina fa ny UNICEF no mitantana azy fa tsy maintsy arakaraky ny laharam-pahamehany reo ministera zay voatanisa teo zany no anatanterahana ny tetikasa any antoerana satria efa misy daholo zany ny ataoko hoe programme de travail zany programme d'activité ho an'ireo ministera tsirairay avy reo ka ny priorité ny gouvernement tao tanterahana fa ny fiaraha-miasa zany amindreo mpiara-nombona antoka reo zay ngamba no atao fa tsisy atahorana hoe ny vahiny no mibaiko ny zavatra atao eto Madagasikara tsy zay no izy fa ny fiaraha-miasa fa ny priorité na ny laharam-pahamehana zany tsika ao anatin'ny gouvernement ihany no mahafantatra ny laharam-pahamehana zany arakaraky ny izay zavatra zay notanisaiko teo zany.